Tratraorina. Tantara no soratany Axiel. olaloviny Nayaravi. fany ary axiel. Nandray fotsiny andrindrara teknika Sarobidy Stella. mpanadodosa Axiel. Nampiantso ao hony ianao André Matotale? Midiraingana letsy ala fa aza miazoazo eo ambaravarana fotsiny eo fa maika ka Eny tompoko. zao no izy rado Hoe ahoana André Matotale? tsotra tono tsy nay malala ny fanontanio kavalio tsy misy olakolaka. Inona mono anadalany lamivero zanako valio fa aza loazany lamenaina fotsiny eo Azafady André Matotale. Manatala ny vero ahoana moa fa zandray velo ty no anontaniany lahy. Ahoany reny fiarahanareo sy vero vao hitako maly ny fampitatana teny analakely reny to tsy mahateny alahy de lazao fa tsy mifankatinareo. Zahay aloha tompoko mifankaty fa tsy mifanadala azy zany kosa ka efa manadala azy amin'ny fitiavana nge zany alahy de zay ala gardien ny orinasako ato ve letsy no hifankaty amin'ny very zanako. Zao vao mazava amiko fa hikatsaka ny herenanay amin'ny alalan'ny very fotsiny na may an'ilay hiditra iasa ato. Orka kosa zany tokoa no hoe misavika saranga lavo kosa fa tsy hisavika saranga zany na hikatsaka ny arenareo no dirakasa tato André Matotale fa tsy fananako aza. Hita lesy fa zany Ary tena fitiavana ihany koa ny arahako tamin'ny very fa tsy fanadalana araka ny voalazanao. fa vendrana ve fevera lahaka tsy hatakatra ny afetsenareo tanora kehitriny hita ny lahy fa zanaka mpanankareny very de ararotiny lahy. Tsy tompoko. Fon'izay efa niarany andra teny amin'ny université any eny efa mifankaty ay saingy madio ny fiarahanay na de mifankaty azy zay. Zao fotsiny ihany ny teniko tsy tea lala zany abobo lasainy lahy zany fa atsaharo manomboka ny fotsiny fanadalany lany zanako ary foantony tsy misy ny fitiavanareo any mazava. Fa tena ahoana kosa André Matotale no tsy ilaiko mifankaty amin'ny vero zanako ahy lahy. Sa mbola inona nitadiavin'lahy eo fa androany avy hatrany tsy andresan-karama. Zarany lahy za mbola mampitandrona fotsiny androany zay mba hatafita letsy heverina fa aza de mitomany randrana tsy manendrika ny tena. Tsy nitohan'ny lahy zao mihitsy mieritrretiko sahazanjanako fa aoka zava amin'lahy zany elako tsy ny ary tompoko raha nanafitohana anao no nahafantatra ny fiarahanay sy vero. Tsy hita moa fa zay ty adaly nefa aoka re anao amela ary tsy androka amin'ny asako. Manano tena mantsy ny reniko ka salamatony mba solondray miasa sy ireo zandriko maina tambola mianatra. Ka izao raha mbola izako ny raha kotroka rainy vero de tsy anaiky ny fankatiavanareo zany mihitsy mba zanaka minisitra na olona manakatao tahaka anay le tia ny sahazazy fa tsy ny mafiady be tahaka ny lazo ao aoka zany mifantatra elahy mihitsy. Fréquence plus FM. Fitiavany manana ary matoky ianao fa tsy araka amin'ny zanako ntsony aho manomboka androany. Zany mihitsy koa no izy ary mandehana amin'izay elahy fa mbola be ny asa ataoko. Odio aty ny venao rado Mandrosoa fa tsy midy io za ihany ka manao andrado tsaratsara ihany fa ianao manao ahoana? Salama ka ary ianao rery nga no ato an-trano ato fa nakaizina enonareo sy izy tazandrinao lasa niara-netsy anandro zareo ka dry ary inonao aty mahavitsivitsy teny sy mamalimalika endrika anao tsy mahafaly anao nga fa tongavako aty aminareo ka fa mody adala ve ianao ry vero sa tsy malala fa tokony tsy faneraisera-tsontsika ay ve
aoka fa fantatro efa nilaza tamiko papa fa hoe niteneniny mafony ianao tsy hifankaty amiko tsony. Raha zany dia mahagaga mbola asainao mankaty aminay. Tsy afieniko anao fa tena nanindrona ny foko ny teny nataony ary tsy ho adiniko mihitsy. Raha adikoa rediredy ny azy fa ny fitiavantsika hatramin'izay banjininy. Tena mahery loatra ny vavana nataony ary tsy zakako ny fanambaniana nataony ary vero. Ary raha napoziko izany dia naleoko tsy nisy akory ny fitiavantsika. Aza siana dikany raha izay vavan'ny papa foana rato Zany izy no efa maty vady ihanyko ny olona mifankaty ny rarany. Kanefa mety ho marina ihany ny azy satria tsy mitovy saranga tsika. Ary na ny fianakavianao aza dia epanga ho mpisavika saranga. Inona ny vakiana aloha amin'izany akia fa za sy ny fitiavantsika ho ajerena. Dia ho didy maso tsara ondana zany aminao ka ho tafandry manana aretina. Raha tia ka fantatry papanao fa mbola miaraka tsika ka roany amin'ny asakeo dia izay efa mianaka no isarangotra. Zao fotsiny tena tia avy ianao sa ahoana? Tena tianao tokoa ary very saingy ahoana rato Ndrainao ny patron manakaramaka manapa-efana amin'izay arapaka isan'andro. Izay mba firipy tafinay ka sahiran-tsaina ary vero Zao ary mialahy ianao amin'ny orinasan'ny papa io. Ahoana? Zany kilalao anankizy angany asa ary very ka hajanona rehefa tsy tiana na leo aiza indray no ahitako asa vetivety solo mifanaovako gardien ao aminareo ianao ka. Ka mahita asa sazany diplomanao nge zahay sa ianao tsy matoky nefa izy moa no napiditra anao hiasa tao amin'ny orinasan'ny papa fa tsy za ihany ka. Mahita asa hoe ianao dia azo antoka ve zany? Ka ny cousinko zanako taonatao anay le efa hitanao iny zao directeur adjoint amin'le orinasa vao naorindry zareo. Sady izy indrindra ary mampitady olonako fa sendra tafahony izay omaly dia mila olona manana mari-pahaizana tahaka ny ianao hony zareo. Kosa ve misy an'izany dia inona zany no tokony ho ataoko? Chance ho anao mihitsy zany rahato ary laza zany aminao indrindra nge no antondihako aty aminao Zany manomboka raha pitsy ihany ianao dia mandehana mamory reto dossier reto. Ty efa nisoratako ty daholo ny dossier tokony ilain'le orinasany zareo Aleo fa raha pitsy ihany dia hanomboka hamory an'ireto dossier takindry zareo reto raha zany ny valala man tsy endro mandray am-bavahady. Zany indrindra kia ary inoko amin'izay fa tsy salasala ianao hiala amin'io asanao io sady zay asana gardien ve no iretanao mandavataonao Marina zany akia ary misaotra kiry very malalako Aza mbola misaotra aloha raha tsy efa tafiditra amin'le orinasan'ny cousinko fa rehefa complet fotsiny dossier anao dia meo ateriko any. Kala zao zay atondihan'ny lafa mbola be ny asako Tsy zany Andriamatota alefa tonga aty aminao mba hakavansa indray dia hoe sahirana be zahay na tsy salama indray neninay efa fantatro ndrike tsy zany kosa fa disy hevitra ianao ka. Fa inona indray sa ilazangano momba anareo sy vero indray alahy efa nampitandrina ny lahy tsy hanadalanjanako fa Fréquence plus FM. Trany ty taratasy fametram-pelako amin'ny asako ty reny ny atondihako aty aminao fametram-pelana zany mahazava ho azy ange zany fa tsy tamana ato amin'ny orinasa ntsony alahy rehefa tsy hevelako hifankaty amin'ny zanako tsy dia tsy tompoko fa nahita toeraka fasahazan'ny diplômako za koa tsy tanany lahy aiza hoe mba ho jereko zany démission an'lahy zany bon dia mahazo miala tsy ho gardien intsony ato amin'ny orinasa zany alako inona moa sady ny mpitady asa azo soloan'ny lahy koa ny betsaka fa mba mangataka ny anjara karamoko hatramin'ny kontinandroko an'io dia andeha dray
fa angaly ity bombona kizy ny volandrorinasa ka ndeo zarem-potsiny amin'izay miala tapoka takan'la zao manakorotana ny comptabilité ny orinasa zany ka tsy lasa sao de mba tsy rariny kosa zany Andriamatotalea inony zany ka tsy misy kaletsy fa rehefa miala de miala ary mandehana fa be ny asako ka de tsy nisy sandany kosa ve reo andro sisan'ny saky farany tompoko mandehala ho ahy fa aza mirediredy eo eny ary fa velomy ianao Andriamato rakotrika velomy de tsy nomendrakotrika mihitsy mba sisakaramako marina nefa mbola niasa 20 andro be zao tamin'ity volany ity ataona fa niala maina tony nandevina alika le sela zany ny rato ary neny anefa nanafatra mba hividy fotsim-bary raha voasika ny ampi-karamako fa efa lany ny ao atriny fity fikarakarana dossier ty koa ny lozako efa mba vita ihany ny certification ny diplômako sy ny casier judiciaire bulletin numéro 3 fa copie naterahako tsy maintsy alaina ny Tomasina ny manahirana aiza ny vola omeko ny zala sofira ny taxi brosy makany fa ary zala zao no azoko indramo mambahaka ny kopiako sy hitondra azy iaingana aleo hitarainany amin'ny vera aloha fa izy zao no azoko hitarainana ka tena marary hatramin'ny lohako marina tena avy zany oran'izany marina na bus na taxi tsy misy hevitra fa fempandeha avokoa raha zao nefa no mitoy dia andraiky manary sady efa mikosa ny jehatra ny atsika eto tahaka izay mba nitondra helina akanjo mafana fa orana koa avy tapoka toy izao no tena lozako tria fa izy io lehilahy mitondra fiara mikopatanana io izy ary fiara katikatara no entina ary mihaja be ny fitafiny za kosa aloha tsy anantony iny so olon-dratsy io fa tsara ivelany fotsiny ka iny fa nampidinina ny fitaratra aza matahotra fa avy mekara atao anaty fiara dia ateriko ianao ry vero way fantany ny anarako ka so tsy ray lalana ny asika tsy olan'izany fa ateriko any akaiky ny tranonareo ianao anaviny atsika io nge ianao fa efa lena be io raha leo rangahy hiditra fa tsy olon-dratsy tia matoa malala ny anarako izy namono teny eto dia miala tsiny ary ze raha nanome fahasahiranana anao tsy misy tsiny zany ry vero atao hoana no hijery anao hijajirika sy lena ny orana eo amorona arabe eo sady be mpanendaka koa ety amin'ny faritra ety rehefa ariva toy izao fonga tsy fantatrao efa reko ihany zany ka fa tsy afa manoatra ny anio fa dia misaotra anao aloha raha misena ndatena anatitra tsy misy isoranao zany ndrea sady mba tsoy amin'ny anarako fa aza atao an'izany raha mise zany sa tsy tadidinao mihitsy ve aloha za ty marina raha mba tadidiko mihitsy ianao za ary tena gaga hoe ahoana nalalanao ny anarako dia tsy tadidinao mihitsy aho zany imbosana dahana diana manao fahazaza tany Atsirabe re niara-ny lalao taminao fony samipetraka tany tsika fa imbosa rasy tazokiny na diavy ito lozy andray lozy zany marina tena mba manary namana mihitsy ianareo zany ry vero efa ty arivo ka hitanao voafitaky le kokorazeanao fa le volo rasy tatany Atsirabe taloha iny ihany na tserovako anao ianao koa zany fa naninona aloha ny volonao ny solaina be taka io navesatra sady nanelingelina dia nisoriko zany sady mba miova filamatra ihany koa fa hafa ny taloha ry vero efa lehibe sika izao zany ka efa endry zany zao fa tsy naditra toy ny tany Atsirabe tsony firy zany zanako mbosa mbola célibataire aloha zao ka sady efa taloha zany ditra zany ery vero ary sody mba efa pastera aloha ianao ty fa toatra misy baiboly ato anaty fiaranao no sady misy ndala tsoratra masiny amin'ny tableau de bord kristianina tsotra ry fenao koa ary aiza aloha misy anareo fa efa eto amin'ny sampanana ambanitsika zao eny Ambatoroka ary mbosa tena lalako mihitsy fa eny Mandriseza nge zany mody zany dia tena tsara vita na zany nahitanaoko marina zany
amin'izao ariva be embouteillage be sady aviorany Fréquence plus FM. marina mihitsy zany e fa efa elany ny andro foana teo fa raha tsy nandalo aloha ianao a dia asa fotsiny. raha sendra hitanao a dia aza misalasala manaka anary efa mody fa ray lalana ihany ka isika zaniko. Ka sao dia hafahafa kosa zaniko. Hafahafa hoana kory vero a fiarako any ity e ary za tompony no mitondra azy sa tsy matoky ahy ianao. Ay ve fiaranao mihitsy ty eny ary ao fa matoky anao a sady zao olona mihaja be sy montina toy ny pastera zao koa ve andainga fa aiza aloha ianao no miasa raha tsy madisy hoe. Ny asa tena hatramin'izay saingy tsy mandeha firy tsony le asa nataoko dia najaniko fa eo mpitadiavana asa raikitra angeza zao e. Fa hono ary vero iza moa iny le latazako mitondra anao amin'ny fiara 4x4 riny foana. Fanontaniana koa moa zany rado a. Zany e sa efa misy sary-piara amiko indray ianao amin'izao fotoana izaoko. fitity alala fotsiny alohany ahy iny e sady maninona koa moa zara sary-piara aminao ka iza no sary-piara amin'ny olo tiny indrindra amin'izao andro be fakapana zao. Imbosa namanay fony mbola ankizy ny alalao tany Antsirabe re iny rado a ianao koa. Ay ve hitako ianao ny sarika be sy tsara resaka amin'ny ery efa imbetsaka mantsy ny nahitanao netiny amin'ny fiarany iny dia tazako sondriny ery miresaka aminy ianao fa tsy nahita ahy ndray fa angamo ianao ty efa lasa mpitsongo dia andray ankehitriny ka sady hafahafa angiza ny teninao zany vero ahoana andray samy mipetraka ety Ambatoroka anetsika ary mifampitazana ny tranontsika ka tsy fananiako ny mahitanao aterin'iny lehilahy iny foana isakariva. Ka raha nanatitra foana ambavady foana ary izy dia maninony ny sainao nefa lasa lavitra loatra. Hitsikitsika tsy mandihy foana ary vero fa misy antony ao fa fitiavanamana be takiny ahoana loatra moa ny an'le zalahy iny ny tsitsitsiny lasantso mihitsy mifakana sy fanaterana anao isan'andro. Ka ray lalam-podina nge zay dia izany mahatafaraka na isaky ny mody na raha sendra mandalana amin'ny orinasa ny lalana lehany dia reny izy maka reniko. Zany dia miaina kosa zany ny asan'ny soferanareo ao an-tranoko. Efa misy mpaka sy mpanatitra manko mademoiselle Vero. Ianao koa mahasositra tsy ao aneny soferanay fa lasa nanao rarahany ambanivohitra ary za koa mbola vao mpikarakarana amin'ny permiako fa raha iny lehilahy iny ndre mahasary-piaranao dia diovy ny sainao fa olon-kendry ary tsy mpanararoatra vehivavy zany iny dia tsy misy tanjony zany ny fakana sy fanaterana anao isan'andro ary inona koa mipirofo fa olon-kendry ary tsy mpanararoatra vehivavy araka ny teninao le zalahy iny. Tena ratsy saina mihitsy ka ianao ty aza mba malaky mitsara olona toy io rado fa olona tena mivavaka raha imbosa sady diakona mihitsy ny izy. Eny ary fa ho hitantsika eo samy mbosanao diakona sady samaritana tsara fanazany fa ianao ve zany dia tsy mahatoko ny fitiavako mihitsy ekeko fa ty ahy ianao saingy namarisika aza amin'ny fanahy dia osa ihany ny nofo ry vero tiako ianao matoa sary-piaro ary na Andriamanitra aza ane ka sary-piaro koa ary tsy manaiky ampirafesina amin'Andriamanikafy zao ihany no tovandohanao rado ahoana fitiavako anao ny rahako aminao sakanesako aty aminao foana na dia mandrara mafy ny tsy fankatiavantsika ary papa tena fitiavako anao koa nanomezako ireo vola hoe indra aminao ireo nefa tsy navelako ny solonao sady mbola fitiavako anao koa no anomezako anao zay ilainareo mandrapiditra ao miasa amin'ny orinasany cousin koa ekeko ary isorako anao zany rehetra zany ry Vero fa mba ataovy noho ny fitiavanao akoho mba fiangaviko anao ilaza ambosa fa efa manan'olo tiany ianao dia za zany eny ndre dia aza sary-pialo loatra mokia any faroviana aloha ny valy le fangatahana asako amin'ny cousin nareo iny fa efa te hiasa mihitsy aka
Na zao fanampianao ara-bolanay ao an-trano zao aza tena tsy akasitrahako mihitsy saingy voatery manaika fa nikipo tsy mba lamosiny. Mbola namonjy réunion vetivety Antsamorisy fotsiny le cousin-ko e. Ay. Fa raha vao tonga izy dia tsy maintsy ampiantso anao. Mahareta kely fotsiny moa e. Ka efa te hiasa ange ahy e. Kanefa ataoana moa fa tsy maintsy miaritra kely araka ny teninao e. Eny matoki fa mbola hiasa foana ianao ry a. Ary andeha amin'izay aloha fa mbola maika anao volo amin'ny coiffure ka mampamangy any amin'ny eninareo any fa tsy androko fa tongavany dia reto misy vola kely ampiasao amin'izay ilainao azy reto. Tsy very oa. Ok izay fa efa be izay vola amenao anay izay. Sady efa mba miasa tselika ange mandrapititro hiasa ao amin'ny cousin anareo e. Fa ny angaviako anao dia aza diny milaza mbosa fa efa manan'olo tiany ianao. Ariva indray tia ny andro ka mampijaly ery ny magabus. Raha zao no tsy ho tratra ilay tia andalany ety via. Feno be daholo izay bus mba mandalo. Ary izay mbola afaka mandray dia milaza indray fa tapa-dalana ihany. Tena izay tiany zalahy ihany ny ataony fa tsy mba mandraraha izay fijaliam-bahoaka any izy ka. Aleo rangahy asiana ity tongotra ny lalana moto fa mbola maikinana n'ity fanafody vao nividiako avy ny azy ity izay neny ka. Zaho raza mba nataony azalia tsaratsara tsy toy ny mahazatra ny karamako mibata entana tao amin'ny sosiety androany dia mba mividianana n'ity fanafody ity. Mba karana ity mpiasako aloha azalia iny e. Fa raha era-kotroka tsy hanampy karamatoa zao mihitsy. Fitiasana mpanantenay very no mila akivy aho. Dia mbola tsy tonga ihany ve le cousin apiditra hiasa. Avy io ity rato anaty fiara ne tsy rato raha andeha hody anahy fa efa rivana eny andro e. Ohatray. Sarotra saina fa raha kotroka marina. Avy io ahy. Dia hitaingana n'io fiara n'io ve aho? Ka raha tsy manakamiko. Aza misalasala eo moa lesy fa nonana anie zany efa manomboka amin'ny taitaika e. Oka ihany rery ngara-kotroka fa hotoizako amin'ny ditongotreny ny ahy. Fa mahazo mandeha ianao. Fa mbola tezitra amiko foana ve lahy e. Avy aloha le tsy lasa ombany lasa fa ao midira. Ny lalako-dina mbola lavitra sady ny orana koa manambako avy. Nanenina tamin'ny vavabe natoy ve rakotroka sa nilatsa amin'ny fanahy masina ny mba lasa mora fanapetaka io. Tena ho avy be tokoa izany oran'izany ary raha ho leny ity fanafody ity dia ahoana? Ao mekara ho avy fa aza manao toy io letsy a. Satria ianao ny angavy dia tsy maninona fa hiaraka aminao ary ahy. Ie. Sady ilaina maika any an-trano koa ny zavatra etiko. Fa hono a zavatra inona raha tsy madio sa ny zavatra ilaina maika any an-tranonareo zany? Fanafody ho an'ny fa tsy salama izy ka. Tsy salama hoe nenonareo. Ny verina indray anga le aretina mpahazo azy. Ringa rakotroka. Zany fanafody vao nampividian'ny dokotera Azomaly zao no entiko aty fa androany no afaka mividy. Ay. Mampalahelo hoe zany fa zao a. Hoe ahoana? Iny misy vola kely avy amiko mba raiso anampiko anareo fa aoka ny lasa ho mba ny lasa araka ny teniko tamin'lahy teo e. Aoka ihany fa misaotra indrindra ringa rakotroka. Everiko fa Fréquence plus FM. Yes, fa vokatry ny foko madio reto sady alako tsy indrindra rato reny teny tafodra nataoko tamin'lahy reny a. Tehirizo ny volanao fa misaotra. Ahoana ary zany? Tena niova marina le rangaty. Fa akakana ahoana re zaho e. Nde atao fihavana an-dandy letsy ny fihavanantsika ka natapaka aza azo atoy a. Inona koa moa ny maha-kristianantsika fa tsy ny fahaizantsika amin'ny famela heliko e. Ay. Tsarovy koa fa mbola nanany latrosa tamin'ny tsy nantaovako ny sisa karamanlahy rehefa niala tao amin'ny orinasako lahy. Noho izany a. Mba raiso reto volo reto fa mariky ny fialantsiko sady so ny laharahanteo anie. Marina aloha fa narary ny teny nataonao reny ary nangidy tamiko ny tsy nanomezanao ny sisa karamako. Kanefa noho ny teninao ary dia tsy maninona fa raisiko ny vola tolotra ao e. Ka dia misaotra tompoko.
niniko natao mihoatra noho ny sisan-karahamalala iny ary elano tena isorako fa tsy nanao fovady tamiko e. Eny ary lesy fa efa tonga sika. Fa alohan'ny isarahana dia mirary fahasalamana ho andrenonareo aho. Misaotra indrindra rery ingarakotroka ary fatary fa tsy mitana lahelo aminao koa. Ay kosa misaotra letsy a. Ary satria efa mihavana tsara sika dia mampandre sady manasa ny lahy fa atao raharaha tsy ho ely vero atao raharaha hoe vero? Zaniko. Raharaha inona moa zany tompoko? Fa manoa ve ary lanitro? Atao raharaha-panambadiana letsy fa inona indray a? Efa eto am-bavahady aty sady efa namany tonga koa ela fa mba mandeha tongotra kely 3 minitra dia tonga ihany koa e. Fa mampamangy anareo mianakavy kely eo letsy a? Misaotra ary mandra-piona ry ingarakotroka. Toy ny latsaham-baratra ny lasandrakotroka teo fa atao raharaha-panambadiana vero. Mandatsy avy rakotroka e. Andray kosa kery vero. Dia sahanao ve nivadika tamin'ireny tokom-pitiavantsika ireny raha marina zany? Vero, tena tisy nanantenanao kanefa nahita kanga tsara soratra ve ianao dia nanary akoho taman-trano? Nanaja amin'ny fahavirin-tsinianao ary tsy nity olo-kafakoatranao saingy indrisy fa nilozan'ny fitiavanao mifindra lasy fokotsy ny tepo anao. Saotsy rariny kosa izao e. Satria ve hoe tsy mitovy sarangitsika dia nisoloana olo-kafa? Vero tsy tatiko izao ka. Fa na zany ary mila tsy hitako ny lalana mody. Mila tsy ahazaka koa ny lohaliko. Tena fanina. Vero Vero. Fiara-mbosa sahady izay tonga ao tokotanin'ny orinasa izay. Nefa ny asako ity mbola tsy vita akory. Aleo rangarapitso indray no mamarana ny reto fa efa ora firavana koa izao a. Sady ny mpitsena koa efa tonga rahateo. Aleo amin'izay hiomana hodika. Tia izaho dia nanjary mifankatia tamin'mbosa moa e. Ary dia lasa fofombady ny ankehitriny. Izao ve ny lanitra sa anjara e? Rato ny voaloham-pitiavako saingy tsy anjara angamba ny anay e. Na koa ny fangorahako azy noho ny fahatrano no tena tao am-poko fa tsy fitiavana matoa izany anaiky ny fitiavam-bosa. Na hivady koa aza n'izy izay sy rado tsy adana mihitsy fa papatsy anaiky ary tsy hitsodrano e. Mbosa sy papa nefa tena mora ny fankahazo am-po ary dia teraka ho azy mifankatahan'mbosa ho vadiny. Nikeko izany satria mpinamana tsotra angamba no niverako fa mety amiko sy rado e. Sady ahasambatra azy kokoa. Mbola tsy samy eo aminy aloha izao fa any aoriana any izay tsy maintsy hifanazava ihany. Ohatra fa ariana be eto izany marina. Aleo hidiko ny birao dia hody afa sasamy andro eo izay mbosaka. Bonsoir chérie. Bonsoir Ela. Ary vetivety Ela dia tonga androany a? Ka hitsena fiancé koa ve dia raikiraiky kosa kia. Sady misy resaka tiako atao amindry koa fa mety aloha atao anaty fiara e. Fa resaka inona indray izany tiany lazaina amiko izany? Momba ilay asa vao nidirako akila izy a. Tendren'ny PDG anay ho directeur ny agence anay Sainte-Marie mantsy a dia... Ahoana tsara hoe chérie? Zany hoa. Ho directeur d'agence any Sainte-Marie hoe? Eny kia. Fantany moa fa mbola tsy maria dia izao tendren'ny asa lavitra be an'izao. Ndray kosa lesy rombosa. Hipetraka ny Sainte-Marie mihitsy nge izany ny dikan'izany e. Dia ahoana izaho sy ny asako rehefa lasa ela tsy manaiky an'izany kosa ka. Ka atao ahoana chérie fa asa tsy azo alàna nge io e.
sady tsika mila vola koa anaovana mariazytsika mialony andehanako any Sainte Marie fa mbola nomeny ray volana sy tapany anomanana ny diako tsy manaiky an'izany za sady ilaiko eo anilako isan'andro mivadiko aiza ve dia vao vita izany ny mariazy dia sara toerany sika tsy mety amiko mihitsy izany ka sady papako koa tsy anaiky an'izany mihitsy indrindra ka hoe hiala amin'ny asako amin'ny orinasanay dia hoe anaraka ny lahan'ny Sainte Marie any ka tsy hitako ange izany chérie izay atao tsy maintsy mandeha raha mbola tiako ny tafajanona amin'ny asako ko raha sosiete anareo rery no misy asako mametra fialany lafa mahita asa ho any lahany amin'ny cousin-nay ka tsy ekeko mihitsy ny andehana ny lahany lavitra be any raha fantatry lahy mantsy ninona kiny tsy fantatro bevoka nge ahy ahoana tsara hoe chérie zaniko nitoejaza hoe ndry eno bevoka ary elany ray injanako tena maharary aza ny lohako izany ary manao inona eto am-parafareto moa za ahoana ny natongavaka eto amin'ity hevitra ity toa misy seroma koa ny tanako marina tsy aty amin'ny hopitaly raha azoko tsara izy ary nitondra taty ohatra maharary mangirifiry izany ny lohako efa tatraka ianao tato manahoana anao dokotera miala rado manahoana anao zao tsy dia maninona dokotera fa ny lohako ndraiko misy maharary dia voasaika hitsapa azy io ianao miditra io naratra ny lohanao dia tsy maintsy nyzerina ka hitanao jereo amin'ity fitaratra ity fa io ny fatra ny zerina io izany renao mangerifiry izany hitanao ie arono oa dokotera miala moa ny anaranao teo azafady izay indrindra fa naninona ny tonga ety amin'ny hopitaly sy mizaitra toy izao ny lohako ary iza nitondra taty amin'ny hopitaly nintoanao miaraka amin'ny lehilahy roto hoe mifanakaikitrana aminareo nanatitra anao teto zany asa nahoana fa ninjerany karapoka teo an-tokotaninareo ninao tamin'ny nody afako maly ariva ary niatreka tamin'ny vato ny lohanao zany ve dokotera oka fa manomboka tsaroako ny zavanitranga nitaingina ny fiaran-drakotrika ary niala teo akaiky ny vavahadiny laza izy fa atao raha-panambady firy le olo tiako mafy tamiko ny nandrean'izany ary nitsirepirepy tena fanina teny an-dalana ody nanjavona avokoa izay nijereko ary fanina toa ninjera dia tsy nisy tsaroako tsony sendra nahatazana anao ny akarapoka tamin'ny tany ary tsy niariny tsony izany rangata hoe raha dezy eo anilatra anareo izany ka nanantona nijery anao hitany fa tsy natsiaro teny ianao ary nivoatra be teo amin'ny lohanao dia nanaitrangaina ny tao an-tranonareo sy ny teo akaikinareo mony izy zany ve dokotera mbola tsy natsiaro teny ianao rehefa tonga teto amin'ny hopitaly afaka maly ariva fa izao maraina amin'ny fo zao vao mahatsiaro saina tsara ny lohanao niatraika tamin'ny riram-bato ny tena navoanao ary soa fa tsy nahafaty anao na koa sanatria tsy nampiverina sainao fa tsy mora ihany nazo anao ve zany nanjo ahy ary neny nanahoana izay izy aiza zao le fanafody ny vidiko aleo za ody jery aneny amin'izay dokotera ka aloha fa aza mitrotra hiarina sahady rado betsaka angeny raha very taminao ary mbola tsy matanjaka tsara ianao ho any amin'ny eny aka tsy maintsy mandeha mody jery azy zao dia zao fa tsy salama izy tsy maintsy mody ianao afaka ora vitsy fa maka hery tsara aloha aza tazoma Maria dokotera fa maharary eny endreniko tena marary izy nilozako faran'izay ary mila mihinana fanafody maika eto ary vao miasa saina hoe very sa nisy nahita le fanafody ny vidiko afako maly
nakaiza koa mivola mendra-kotroka aleo mihitsy aho ho dokotera ka tsy misy afa-tsineny marary sy ny zandriko menadarery no ao an-trano. Aza matahotra rehefa efa hitan'ireo fianakavianao ny fanafody ny vidinao sy izany voly izany fa mitony aloha. Hitan'ireo fianakaviako fa angaha vetivety dia nahareny fahavoazako ny fianakaviako rehetra ary nahoana tokoa no lazainao fa nenitoako ny nanaraka an'ireo lehilahy nanatitra taty fa iza ny nampandry azy. Toa tsy mamaly ianao fa mitanondrika fotsiny. Dokotera, valio re aho fa aza manafinjavatra amiko ianao mba valio ahy Miala tsiny rato fa tsy afaka ilaza ninina mihitsy aminao raha tsy tony tsara ianao Eny ary, tony tsara ary tsy misy atahoranao ny amiko. Aza manahy ianao fa lehilahy efa voasedra mafy ny manoloana anao ka miangavy anao dokotera mba lazao izay tokony ho fantatro Eny rato. Alamino ary atanjao ny sainao fa tsy namantsika intsony ny reninao. Maty ve neny? Eny rato Maty ve ny reniko dokotera? Tsy mino tsy mino an'izany aka. Maty izy rato. Tsy mino an'izany dokotera. Fa komaly ariva efa ho adiny indray talohana tongavanao sy nienjeranao teo an-tokotaninareo no nahafaty azy. Andray rery ny malalo. Tena andao anay tokoa ve ianao Mahirezaka Neny Neny dia maty koa ve ianao Neny Neny. Mba vetivety kosa keshery ny fampidirandria iasa ao amin'ny koza ianareo iny ka tedaviny lahy ho lasan'olon-kafa indray raha ve ny toerany. Tena kinga aloha ndria. Za rehefa sahirana mafy mihitsy mandresy lahatra an'ilay cousinko mba handray an'lahy asa amin'ny orinasany efa saika tsy netany izy. Zany? Ka efa nisy olon-kafa taloha laza inge no nametraka dia manotombotrareo ary efa nandefa convocation an'ilay olona mihitsy izy fa voaray asa io. Dia raha tarakely zany ndry dia tsy voaray intsony avy Zany mihitsiko. Noho ny mampiavana anay dia nanaiky andray an'lahy ihany izy na dia efa olon-kafa ary neverin'ny zareo raisa. Merci beaucoup kishery fa tena nikarakara tokoa ndria. Etsoroako izany malalako izany. Ary mahazo matoky ndry fa hoe ho anilandry mandrakariva indrindra mindry efa mitondra zanakitsika ao akibondry izao. Vero Manosolo papa fa tsy mety io Ohatray, ve misy olona ataony evitranonao ato azafady aloha raha midira rery papa fa tsy maninona. Iny ary re ka manahoana zato seromosa. Zao salama tsara mitsidika amin'ny very zao ry papa fa ianao manao ahoana? Salama tsara koa ary seha. Asa raha renao le lakolosy mpamanginy fokotany teo ry Vero. Eny tokoa ary papa fa iza indray no maty amin'ny fokotanitsika ao Fa angaha tsy lalànaka. Maty an'iny renin-drado ary alevin'androany. Maty hoe ny renin-drado? Tena mampalahelo izany Fa raha iza moa izany resanareo mianaka izany raha tsy mahadiso. Tovolahy gardien taloha tao amin'ny orinasako izany ry seha. Niara-niandra tamin'ny Vero ny adala ary nanantenany any ambadiny Vero saingy norarako dia niala noho ny ampopony Ve nisy an'izany Fa nahoana kosa ry papa no lavinao ny fikasana any ambady an'ny Vero Aiza kosa ry siny dia gardien ao amin'ny orinasako any no vadin-janako mba avidika aza vidia mboninahitra. Ary tsy mba nilaza tamiko izany rado izany kosa ndry ry Vero Ka tsy hitako an'izy antony tokony ilazako momba ny lahy azy satria efa tsy niaraka tamin'ny intsony vao nifankatia tsika ary fantaro fa tena madio ny fifandraisanay na dia nisy fitiavana hatrany am-pianarana azy saingy rehefa nandraranay tsy hifankatia papa dia tsy niaraka tamin'ny intsony dia zao fiancé an'lahy zao sady efa renin-janaka lahy koa nge za zao ka ahoana matoky anay lahy mba juste curiosité fotsiny ny hafa matoky ny fitiavandry sy ny fahendrendry re Zahay koa mahatoky ny fahendreny serombosa. Marina fa
nanahirana ihany ny nandara sy nandrisy lahatra ny very tsy hifandray amin'ny ratontsony saingy noho ny tojotovolahy sady tavy ny volony toan'se izy dia tsy nila ny teny azy tsony aho soa ihany hoe aho nakapo fa olombanina toy izao no tianjanako mango fotsiny toe-panahy kristianina nanase amin'ny mahadiakona anse dia efa mandoka fatratra ire kosa ianao zany ry papa ka izany marina ka ny tahaka ny se zao no miendrika sy fakataranaka fa tsy nitoany rato tsy misy hojerena sady votom-pahantrany reny e ary mahazo matoky se a fa efa nalamiko ny sain'ny adala sady efa nitambatambazako ka tsy afaka hialina anareo rotsony e ay veka efa nalamin'ny papa ny saindrato e ie tena tsy naboziko indray zany a za aloha dia efa niezaka ny tsy hifanena amin'ntsony adinao anganaka fa mpanao politika nge ahy e marina zany mba tsy isiny raro eo aminareo sisy dia naleoko ny mody namitra-piavahana taminy dia inona aloha no ataontsika amin'izao fahalasandrenina izao ary ino tokoa na dia atao hoe rafolahiko azy izy so tsy mety ny tazapotsy ny fahoriana e zay toe-panahany se zay mihitsy no hiterako ny seha ary raha ny edito tokony atao amindray dia voasaika hiteny amin'ny vero aho hoe mety ve raha iray fipiasantsika atao trano no solotenantsika miara-mamangy any amin'ny fokon'olona any sady ampitondraiky valopy misy ny anarantsika inona moa no tsy mamety an'izandry papa izay zany no atao e vaovao rato a mialatsiny ianao raha niandrokely ay ianao fa mbola nanao fizana marary ateo tsy misy tsinonao zany dokotera fa asany ianao zany tsy mandreritreritra dia zao nitady anao aty amin'ny birao anao zao fa misy inona rato a mialatsiny indrindra koa aloha fa tsy afaka nanotrana ny fandevenany reninareo fa namoaka ny razana fotsiny dia tsy maintsy niverina taty ampiasana fa nisy marary tsy azoko nylozana ela tato amin'ny hopitaly isorako anefa ianao fa zava-dehibe ho anay fanatrehanao ny famoahana amin'ny fatany neny tany an-trano tsy naposika ny nahatongavanao iny dokotera akoatran'izany dia nahagaga fa tsy navelanao nandosa ra-pitsaboana sy vitim-panafody raha niala teto amin'ny hopitaly efa vita moa ny fandevenana neny dia zao aho vao mba nanam-potoana nankanaisana Fréquence plus éphémère. Enao ve sa iza no niantoka ny sara-pitsaboana tamin'iza teto amin'ny hopitaly ireny hopitaly tsy miankina ary andoavam-bola manko ty anareo ty ay ve tsy misy olo-kafa aloha fa zay ihany no niantoka ny lany tamin'ny fitsaboanao teto ka zany ve dokotera eny e mbola mamerina ny fisaorana anao era-po era-tsaina fa tena olon'Andriamanitra ianao tsy voavaliko ny vitanao fa izy manan-karem-pahasoavana ane amaly ny soa nataonao ahy tsy misy tokony hisaorana akory zany rato raha ny soa vitanao tamiko sy ny mahampinamana antsika inona moa dokotera ny somba vitako taminao ary mpinamana ahoana moa tsika fa tsy azoko dia tsy fantatra ao ary tsy tadidinao mihitsy ve ary rato hoe marina raha tadidiko ianao zany tsy hafeniko aloha fa ohatran'ny tsy vahiny tamiko ny endrikao raha vao nahitanao teto amin'ny hopitaly aho saingy mbola tao anaty fahavoazaka ka tsy dia niasa saina hoe iza moa ianao eny fa na dia somary nanaitra aza ny fiantsoanao ny anarako tsy hampisalasalana ny lasa tokoa ve fanadino no tsy tsaroana fa imialy ny ray kilasy w taminao tany amin'ny lycée fanevana ty manoloana anao ty adininao ve ny classe de seconde sy ny première ny resantsika w voavaodona moa ny lohanao tamin'ny hopitaly ka tsy maiko tsiny ianao raha tsy natadidy aka lycée faneva hoe oka fa zay vao tsaroko ay ve ka mialy chef de classe tokoa ianao ty loza ny fanatinoko zany marina izy indrindra re rato chef de groupe masika dia tsy niova tokoa le toetranao sarika sy tia namana ka na chef de classe ianao tany amin'ny lycée zay vao ny mazava amiko ny etohanao ny fitsaboana tety amin'ny hopitaly hatramin'ny nandehananao tany an-trano namoaka faty ka ny soa atao le venam-bola
so lehibe inge ny vitanao tamiko tamin'ny fanoroana zao tsy haiko tany amin'ny fizika sy ny matematika tany ampianarana reny. Zany moa izy io. Tsy ny kely sorika ianao nanampy sy nampianatra izay nanahirana. Zany very ohatra dokotera miala mantsy. Raha tokoa atovy hoe miala fotsiny fa tsy toy izao raha tsy ny fanampianao nge. Ary tsy za ihany fa ireo nyray groupe tamintsika tany ampianarana. Ireny ankizy niara-nianatra tamintsika ireny ary mifanontany hoe mba aiza ary izao rado rehefa tafahoana dia rady major tany an-dakilasy ary tsy nisy naharesy azy na matera inona. Sainga ankehitriny kosa dia raha dia efa resy tanteraka amin'ny manoloananao izao ry mialy. Resy amin'ny inona koa rado fa aza miteniteny foana eo Angamba mbola ho fantatrao ny tantaram-pianako fa ny antondihako aty aminao aloha izao dia nisaotranao tamin'ny vitanao tamiko. Tsy manam-bola makarena kanefa ny anana zahoany ny mahavaliana. Ary na ny vato nahita tsoa aza hosora menaka ka ny fimbana n'ity famombezana kely ity ho anao mariky mifakasitrahako anao. Andray, fanomezana iny ty anaty finosana mahafinaritra ity. Tsy maninona fa raisiko ampitiavana ho fahatsiarovako anao ary. Fa raha tsy madiso mba lazao fofoy amiko hoe ny tantaram-piainanao ka nilazanao teo hoe efa resy tanteraka ianao. Manao ny vero? Rado, manao any ianao? Ary toa taitra be sady ohatran'ny matahotra ianao. Tsy nampozinao ny fifanenantsika tetỳ an-tsena. Ka inona ny vaovaony toa tsy mateny ianao Ara-baina aloha ry very fa naorina tokantrano vao sy mahafinaritra. Sady nahazo fiara vaovao avy amin'ny Drakotrika no arahan-jazakely avy amin'ny Mbosatsy ho atsy. Ka maninona moa efa tsy anjarany atsikako tsy hanambady zany aminao fa ho lany zareo fotsiny. Ary ahoana koa moa nahafantarana momba hatramin'izay tsy niona antsika izay sa efa lasa pitsikila indray ty ianao? Tsy napoziko ianao no nanao teny miavina tahaka izany. Ireo namaky miasa ao amin'ny orinasanareo ny tantara tamiko momba anao fa aiza moa ny nananako fotoana hitsikilovana izay fiainanareo ry madamo Vero. Ny ratrapo sy ny fahadisom-panantenany navelanao efa ampy ahy. Saingy ny todi-paty aza manoto fa ny todi-pity manodiava raha avako Ary toa izany indray ny antsoinao tody? Ny tena marina dia iriko mba ho tsapanao ny hirifiripoky ny disonao fanantenany. Eny fa na dia tamin'ny nahafatin'ny reniko aza dia tsy mba tonga nakahery akory ianao. Fangamo tsy ampy anao no nahatongavany iray mpiasanay namangy sy nampitondra anay ny vola famangina miaraka amin'ny fokon'olona tanika. Indray ry Vero. Ninona? Dia mipanampy ao an-tranonareo ve no niverinao asolo tenanao akahery tamin'ny fahoriako? Tsy ny vola anaty valopina ampitondrainareo azy koa ny zava-dehibe aminay fa nitronanareo anay tao anatin'ny andro manjombony. Ka mbola sahirana nanomana mariazy koa sady efa nandefa solotena koa izay fa izay fandraisanao azy tsy maninona. Ary mandra-poana amin'izay ianao fa mainka aka. Vero fa nahoana ny dia manao tahaka izao ianao aza tazominao sandriko fa mahakama amin'ny mason'ny mpandalo sady vadin'olona nge Eny ary avelako mandeha anao fa tsy maninona ary misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko. Tsara rehefa tsapanao ny soa vitako taminao Tsy ny soa ihany fa ny ratsy koa ry Vero dia ny fitakaro lehibe nataonao nanantena ny fitiavanao amandrakizay saingy nafindranao tamin'ny bosy zany nanantena ny asa nampanantenanao tany amin'ny kozainao koa kanefa mbola embosy no nataonao soloko. Koa misaotra indrindra raha avako ary mitsotranao nareo efa tsy njara koa ny atsika tsapako fa fangorana ny rahako taninao fa tsy fitiavana sady sika koa tsy mitovy sarangaraha teo ka tsy afaka ny vady izany moa zany izy io. Ianao koa nge inoko fa efa nahita asy asa tsy saza amin'ny diplômako fa sady poto no irakiraka amina sosiete karany. Afo nareo manana ny sahaza anareo. Aleo zany andeha amin'izay ka
lasa fa velomy ianao. Vero vero tena lasa izy marina fa inona ary nampiova azy tahaka iny vakina alahelo ny foko toa tsy haken'ny saiko izao ka. ahoana tsara hoe rombosa tsy nody tato an-tranonareo hoe Vero nanomboka ho malika hatramin'izao. Izany tokory papa. Ohatra nivoaka nandeha ny antsena no nialany tato an-tranonay omaly maraina kanefa hatramin'izao dia mbola tsy nody ka tena vaky ny lohako. loza inona re ty tsy nahatsindry saina mihitsy azo taoriana ny antso telefony seto iny fa naleko nakaty aminareo mihitsy. Izy aloha tsy nandalo tany amiko koa sady tena tsy fomba mihitsy nytoy izao. So dia ny famaly na niady tato kosa aloha nareo roa talohany nandehanany omaly. Tsy niadina ny famaly kely akory nge zay papa talohany nandehanany fa ny fanaratsena tsara zany mbola nanoroka tony fanaony azy izy talohany voany tato an-trano. Dia tsy azo telefonina mihitsy koa ve? Omaly sy alina tontolo ary hatramin'izao dia tsy nitsahatra ny antso azy mihitsy fa mesageria foana. Zany misy GPS koa ny fiarana netiny ihany kanefa tsy misy marika na signal kely akory ahitana izay toerana misy azy raha nojereko imbetsaka tamin'ny internet fa angamba désactivé na supprimer mihitsy. Tena very ary papa fa tsy hitany vadiko mitony aloha se fa aza malaky mivalaketraka tozoro se fa tsy maintsy ataontsika izay ahitana azy na dia andaniko ny fananako rehetra za fa zanako ny iny zao miomany se dia andao Fréquence 10 FM. Oka aloha fa misy miantso tiry papa. Eny tokoa ary se sao diveo izay miantso izay. Numéro tsy fantatra ity fa andraso hoe allo eny tompoko mbosa vadiny very tokoa ty fa izy zao miantso zao azafady. Ka ahoana moa ninoko fa atazononareo ny vadiko ary mbola velonaina soma tsara misy mitazona hoe ny zanako zany ve tsy bakakeriny seha zato tapitrisa ariary hoe aiza nahitako izany vola be izany sady tsy haiko raha efa matinareo any verona tsy ka omeo azy ary ny telefona iresahany mivantany amiko mba inoko izay voalazanao hoe tambo inona re ty lasa mpanao kidinapinina ve ny zanako allo Vero tsy nanino andri very zalahy tsara zany fa aza mitomany seria courage ndri fa tsy maintsy ataony azy papa izay afaka andriany sady ohatray allo fa maninona nytapahanareo ny resaky ny vadiko teo aza mamono azy nareo ka 5 andro aiza nahitako 100 tapitrisa ariary ao anatin'ny 5 andro aza voninareo ny vadiko fa iezaka manaiky izay voalazanareo eny ho fa tsy ilazan'ny polisy nareo ihany hoe miantso eny ary fa hono ohatray tapahan'lay apel ary papa 100 tapitrisa ariary ery se no tadiavindry zalahy enitry papa fa raha tsy zany hono dia aza manantena hitany veritsony fa ho taperiny eny na amidiny amin'ny vazaha ny vadiko. Tena tsy ho lapakakery mihitsy zany no mitazona ny Vero inona reno ataoko iantso isan'andro no zareo fa raha tsy voalohako ao anatin'ny 5 andro ilay vola na mampandreny polisy dia ho vonoiny tsy hananany andro Vero na dia bevoka azy rehefa tsy mahita vazaha marotany azy ry zareo. Zany very se ny zanako marina ampio ary papa fa ho fatiny vadiko loso ty fa nahoana re izay Andriamanitra ny sedrenao mafy tahaka izao Jesosy polisy nanao fanadihadiananao hoe rato reny nivoaka avy tao an-tranonareo reny fa fanadihadiana momba ninona izany? Momba ny Vero mialy momba ny Vero fa nanino ny Vero nisy eloka nataony sa tsy hita popoka
mba nanontany toy izany koa saingy tsy nentin'ny Lazara zareo fa zandray no nanontaniany hoe oviana ny resaka tamin'ny very farany dia taiza hono. Zany ve? Ie. Fa misy inona marina ary? Za koa aza mba gaga ary mialy fa masirena dia za tsy avelan'ny polisy mivoaka amin'ny faritra Antananarivo mandrapazava ny raharaha hono. Fomba ny zavatra ihany aloha izany. Ka iverivery miala manana olana amin'izay ataony ihany na tsy tapopoka any dia izany tonga avy amin'ny polisy vao maraina aty an-tranoko aty sady voarara tsy mahazo miala eto an-drenivohitra. Tsy misy idirako amin'izay fiainana ihany ary ampy ihany ny ratra-po sy ny fitakana ataony ahy. Raha kotrika rainy koa ny tena fototra izany fa mbola hanody azy mianaka ny nataony ahy ary tsy ho zaka ny velively izany. Aza miteny toy izany rato fa aleo an'Andriamanitra ny famaliana. Ka mafy tamiko loatra ny nataony very ary mialy indrindra le rakotrika iny. Mbola ao avy amin'ny zareo ny tsy mety fa andraso kely. Aza miteny toy izany fa inona ary tia mahazo anao e? Izany aleo avadika kely mihitsy aloha ny resaka fa avelao any resaka very izany ka. Fa ny antondihako aty aminao dia ny anaty ty fanasany tio anao. Ohatray fa fanasana ahoana koa ty ry mialy? Avy amin'ilay zandriko vavy tonga avy any an-dafy ray volana re Ay tokoa moa efa nolazainao tamiko fa tonga le zandrinao avy any an-dafy tamin'ny ianao nindrana tantara taty amiko farany. Lando moa ty anarany? Fa dia tena miaiky ny fahaizana mamorona tantara aloha izay miravavy. Tena manan-talenta mihitsy ianao ka marina. Fangana maki an'ireny tantarany soratako ndraminao taty ireny koa ny zandrinao ka? Ilay boky roman policier nataonao fanomezana ho ahy tamin'ny amin'ny hopitaly iny no sendra hitany tao an-trano dia nivakiny. Fa mbola tsy nisasaka koa ilay izy dia vagovavy izy hoe tena mahay mamorona tantara ianao ary manan-talenta avo mihitsy. Aza dia mandoka loatra rery mialy fa betsaka koa angeny tena mahay manoratra tantara fa tsarery. Fa ny anao kosa tena miavaka sady mahaliana be Izany ve ake? Raha tsy izany ve tonga nindrana taty aminao foana vao fantatro hoe manana tantara maromaro ianao. Tia ndramiko faranty izao tena nalatsaka ny ranomasoko mihitsy nahavako fo any lanto fa samy namaky azy izay roa mantsy. Aiza koa hoe Amberina azy ity zao dia mba indrana vaovao indray analanay andro ao an-trano raha mbola misy azonao menanay. Mbola misy ao ka? Fa tena tia tantara marina tokoa nareo mirahavavy. Ohatray mpankafy tantara na filma hatramin'ny fahakelinay mihitsy. Ay vare. Raha tsy izany ve Lando lasa nianatra cinématographie sy miasa any amin'ny orinasa mpamokatra sary mihetsika any an-dafy any araka ny efa voalazako anao ireny. Eny tokoa dia inona hono na tonga azy nody sa nandalo eto fotsiny? Ary fanasana ahoana ty nomenao anaty valopy tsara tarehy ity? Vakeo fa fety d'anniversaire any Lando re iny mba tia hankalaza ny tsingeritaona naterahany aty an-tanindrazana hono izy sady naka congé fialan-tsasatra kely dia izay no natongavany. Ay. Ary manasa anao izy ka tandremo sao tsy tonga Mipetraha aloha sy fa misy vaovao goavany ity Eka fa momba amin'ny very ve? Hitan'ny polisy any angano toerana hitazonan'ny jiolazy sa? Tsy dia izany loatra aloha fa tonga nanao tatitra teto amiko teto ireo polisy miafina mikaroka amin'ny very e. Izany? Araka ny efa ny fanarahana moa dia tsy afaka nampiantso amin'ny sehy any amin'ny komisariany no sady tsy afaka miresaka mivantana amin'ny sehy any koa zareo polisy. So tsikatro ireo jiolahy fa izany no manelanelana anareo. Ny resaka telefona koa tsy azon'ny polisy ataon'ny seso mampiasa fitaovana avo lenta enona ny resaka ireo jiolahy fa fantatra salama tsy ny numéro-ny se. Marina aloha izay. Dia inona ro ny tatitra nataony zareo taty aminao? Mba jereno se kely aloha reto sary reto e. Aiza hoe? Reo. Fa to sary ny very ty. Iny e. Ary izy io lehilahy miresaka amin'io? Ivery io sea. Ary tsy izy io lehilahy miresaka amin'io fa i Rado. Rado? Eno i Rado io. Le Rado olo tia mivery taloha ve? Izy tokoa lombosa. Ny olona iahin'ny polisy voalohany aloha ary ivery ny fanakakery amin'ny vero dia tsy iza fa i Rado. Izany tokoa very papa?
Zany mihitsy rehefa nataony fa na dia tiana ho ny polisy e. Lozy zany. Mahazo mifaly amin'izay aloha sika fa efa fantatra zao ny olony ratsy nakakeriny any vadiny se. Saotra anao ry tompo fa mihaino vavaka tokoa ianao. Fa tamin'ny fomba hoana aloha nahazon'ny polisy an'reto sareto zany e. Jereo tsara fa ilay tranombarotra falehan'ny very eo an-damosiny io. Marina tokoa zany fa le supermarché fiantsenanay mihitsy io. Io mihitsy le izy e. Sary azo ny caméra extérieur an'ilay supermarché io. Jereo fa misoratra eo ambanin'ny sary ny daty sy ny oran'izay niona ny vero sy rato teo anoloan'ny supermarché. Tsy ny nampoziny raha tokoa fa misy caméra miantona eo ivelan'ny supermarché ka azo sary avokoa zay rehetra miditra na mivoaka ary mijanona sy mandalo eo alohan'io supermarché io a. Pijoko voajoko ny ianao lahy. Zany mihitsy. Ny angavian'ny polisy ho ny supermarché io mba anome kopian'ny horonan-tsary voaray tamin'ny andro voalazantsika fa nandehana veriny an-tsena. Ary rehefa natao ny fijerena ny horonan-tsary dia zao miharihary tonokaren'hevitra izao le tsy valara nakakeriny an-janako. Jereo amin'ity sary ity nefa na handray ny sandry ny very mihitsy ny adaly. Eny tokoa. Io. Ary inona moa no antony andraisan'ny sandry ny vero zany? Sady eto amin'ity sary manaraka ity indray dia toa ohatran'ny famala ry zareo zany a. Eo am-pandrahonana ny very mihitsy zao ny adala tamin'io e. Ny haiko koa ange izy fa tafahoana ary nyresaka tamin'ny vero tamin'ny andro nanjavona ny vero raha nataon'ny polisy fahakanam-bava ny tany an-tranony. Ay kosa. Efa ny haiko zany rato fa niaona sy nyresaka tamin'ny vero ary reto sareto manam-porofo fa izy no mety nakakerina ny vadiko ka tokony hisambotra azy aingana ny polisy raha izany sa aza daitra efa vorona hotifirina aveo ho tairiny. Zay aloha e. Efa manara-maso azy zao ny polisy ary efa mamelatra velam-pandrika sahaza ho azy. Ay kosa. Za aloha dia tena mino fa izy mihitsy no nakakeriny any vero satria akoatra reto porofo reto dia tsy mananasa mahavelona loatra ny adala fa manao botobotoka rana fotsiny hony ary tsy izy akory no vazaha amarotany any vero rehefa tsy azo n'ilay vola 100 tapitra isan'ny takiny fa le karana iasany ihany araky ny hevitro mety ho zany tokory papa voanikeo maraina zao ireo jolano ny antsoa telefonina indray ary nanontany hoe efa vonona ve hono le volany fanarahana dia nyvaliko hoe mbola misy ambony kely tsy mahafeno azy ho fa efa tsy ela. Ay kosa mety zany namaliny sy azy zany ka kanefa mbola nantitra teo fa Fréquence plus FM. aza manantena ny verovelona tsony na hahita azy fa na izy efa maty na efa lafo tamin'ny vazaha tena miorina mihitsy ny hodidohako mandinika an'izany ry papa. Sy ato rombosa zao velon-dratsy zao ry papa vo avy mivavaka tatantrano zao ianao tonga io fa tena orona mihitsy ny saiko sy ny fanahiko marina na izaho koa azany dia toy izany korsy tsy mba mahita tory mihitsy amin'ny alina fa dia mivadibadika fotsiny eo am-pandriana hatramin'ity fakanakeriny an-janako ity. Ny tena makarary ny saiko kory papa dia ny fieritreretana ny fahasalaman'ny vadiko olona be voka nge izy voatany an'izay e fa nga zany ihany izy fa olona manana reti-po koa ange izy iny dia tsy haintsony fa akinina amin'Andriamanitra izy ity ry papa. Na izany aza dia tsy manary toky sika risia ary nakanesako dia amin'izay zao dia nilaza fa raha pitsy volakandro no anao fisamborana ny rato fa tonga tany amiko tany amin'ny birao ry zareo anikeo maraina ny laza zany ie fa vao tsara kosa zany papa ka nanafatra ry zareo fa raha miantso amin'izay ireo pakakeriny ka mitaky le vola dia lazao fa mbola misy volan-drasany se fa vao nivarotra tany na trano se mbola misy 2 andro matsy ny fepotona amin'irendreo jolahy ka aza miteny mihitsy fa efa vonona ny vola ho ny polisy fa anao fampanantenana trano ry zalahy. Eny ary mazava tsara zany fa aza matahotra ianao ka ary asa aloha raha andesy fa afaka miaraka amin'ny polisy anao fisamborana ny rato anie hontsika za aloha dia andeha mihitsy fa iseno tsy haiko raha ho afaka amin'ny raharam-piangohanareo raha-pitsolady amin'ny mahadiakona an'se afaka ihany ary raha-pitso volakandro ka aleo fa hifandamo amin'ireo diakona namako aho any maraina dia mba malalaka ny ariva fa tena iriko mihitsy ny ahita amin'ny fisamboran'ny polisy an'le tsy vanina anao kidinapinina ny vadiko izay ry papa. Eny ary fa dia any ambroky any zany ny fotoana hoy ny polisy raha pitso amin'ny misy numero vaovao miantso indray ty ry papa ohatra
ka tsirylay tsy mahatao tody reny indray zany zao na irato lehibe ndry zalahy mihitsy. Asa fa andraso hoe allo ie izy indrindry ity ka ahoana tsara ho ianao antsy nampandreny polisy zany aka fa ahoana ny lazanareo an'izany aza vononareo re mivadiko hoe fa ho vonony angano zanak'Orse mifonareo tompoko aza vonona zany re izy milela-parladir be voka nge izy iny mba arovy reny zanako Andriamanitra eny re tompoko fa hanaja ny teninareo ahy kely sisa dia ho feno ilay vola ka misy vidina tany andrasako izay raha-pitsy dia ho feno ny vola tadiavinareo hoe tsy mandainga fa tena mariny zany ka eny rehefa olon-dehibe mifanaiky tsika fa mba afaka miresaka kely amin'ny verivadiko ve za azafady allo tapahandray ilay antso ry papa fa ahoana tsara ondrisea ho vonony anga hony zanako tezitra be izy fa fantany hoe nampandren'ny polisy hony zany ary efa hamono any very tokoa angamba ry zalahy teo fa reko eo ampiresahany teo mihitsy ny feo mivero ny antsoantso sy ny talo fatratra mba tsy ho vonondry zalahy zany ve de ahoana dia iny zany angavy azo mafy teo iny mba tsy hamono any vero mba nanaiky any izy saingy fampitandremana voalohany sady faranono iny ka raha mbola mandrery zareo na mahita ny pitsikilo fa miditra amin'izao raharaha zao ny polisy dia ho vonono tsy misy atakandro tsony ho vero de tsy ho afaka hiaraka amin'ny polisy sambotra ny rato raha pitsony isika ray zany aleo mihitsy tsika tsy mandery papa fa mba ilazao ao telefona ry zareo polisy sa tsy manana numero any zareo papa efa nisy numero azo antoka nomeny ahy aloha aty fa aleo ary izay no atao hoe reraka nandinga rato sa misy ina no mitokana rereto amin'ny latabatreto tsy dia izany loatra ary mialy fa variana mandinika ny resaka islany sandrinao vao teo eny tokoa na dia variana tamin'ny raharaha za teo dia tsy katro fa tena revo miresaka mihitsy nareo teto nafana tokoa ny resaka iteto ary tena miaika fa tsotra sady mahay mampiresaka io sandrinao io ka mampiresaka mandaingo zany sa mampiresaka mampisona tsy zany kosa ny tiako lazaina fa mahay miresaka izy ry mialy landindray dia tena miavaka aminay piraitam-po mihitsy amin'ny fahaiza mifandray amin'ny olona zany fa dia mahita fomba firesahana olona foana raha olona tsy miresaka aminy aloha dia tena efa hoe olona miavina mihitsy marina zany jereo angery izy miara-mandiha amin'ny olona na mampiara-milalao fahazazy ireo miara-mandiha amin'ireo hoe jereo fa sady ampiresahany dia milokony avokoa izy rehetra tena tsy nampozikoto zao ny toetramin'ity lany zandrinao ty marina ka fa nahoana ny tsy nampozinao ka everiko tahaka an'ireo gasy sasany mipetraka any an-dafy ny akamarotsika gasy ane ka raha vao mipetraka any an-dafy na herinandro monjo aza dia miseho tsy mahiteny gasy tsony tsy vita amin'ny manao fiteny vary amin'nanana fa manjary miraiki dela dia manajanaja tena fatratra ery fa efa vazavy any an-dafy fa tsy gasy tsony hony ty raha ty koa dia mba mahita zavatra ho tenena mihitsy ka fa ilanty kosa tsy mba toy izany fa tsy ho mpiainy ary teny gasy madio ranoray fa tsy mba be filiriny amin'ny teny frantsainy teniny dia momba ninona ary ny tena resahany taminao naharitra teto iny momba ninona moa fa tsy momba an'ireo tantarany soratako ihany oe avelako eto vitivity aloha ianao fa to miantso ary enadako ary kaiky ny varavaran'le zany ilaozako alohanao rato eny ary mialy tena mba mahafinaritra kosa aloha ty fetin'ny lantsandro mialy ity ka fety tsotsotra nefa mahafapo amin'ny lafiny rehetra ry zareo mianakavy koa tena mahay mandray olon-daoko izany ery ilanto tompo-pety moa dia feno azy ny trano ary tsy misy jetsizarany tsikitsiky ny olon-rehetra tena manam-panahy zanak'olona ary dia toy izany izy mianakavy aiza ho aiza amin'izao rery rakotrika raha ny fanambony tena sy ny fanavakavahan'olona aloha dia tena ananany
manampy izany koa ny toetra mivery tsy mihena mivadika toandro ririny. Tena alako ka maka latanteraka andrakotrika azy vero tri fa misy inona ny tomaly kendrika be mialo tamin'ny manatona ty sady avy famindra be ery. Rada ndahony ianao mifoky ny trano sao dia zao. Maninona tsara fa maninona ary miala ny roahana reto izao tonga mitady ianao mafelany ao ny polisy ary efa voadidiny zareo ny trano hoe tsy te hanapaka izao lohan izao sady tsy te hanapabaraka anay ondry zareo fa mivoamoramora fotsiny ianao. Fa inona ny dikan'izany asaivo mandery zareo ry miala fa afaka manatona andro zareo any amin'ny komisaria zara pitso raha ato efa niezaka nandamy maresaka tamin'ny zareo za sy nanadavako tsy mety ry zareo ka miangavy anao ry mba hivoaka fa raha tsy mivoaka ao anatin'ny 10 minitra moa ianao dia voatery ampiasa heriakanao ke ireo polisy miandry eo avelan'ireo hoe fa misy inony eny ary tsy maninona fa aleo hivoaka so manala baraka anareo eo tsy hanapaka an'izao lanonana mahafinaritra izao. Miala tsiny ry rato eny tsy haiko fa tsy mety manazava ny antony akananao kory ry zareo fa ndao hivoaka dia ny mbola variana be miresaka amin'ireo naman'ireo landy makamo raha hitan'io. Eny fa miangavy ianao mba jerijereo izy mena tasandroko any an-trano raha sanatrika tsy afaka mody fa ho tazom'ny polisy. Ilazao koa landy fa akasitrahako ny fanasana aty eto ary ty boky tantarany soratako ity mba atolory azy fa fanomezana avy aty amiko. Aza mitento izany moa fa tsy zakako izany ka matoky fa tsy anaran'izy mena tasandrinao ary ho tanterahako ny afatra ao amin'ny landy. Aza mitomandro miala fa efa izao no anjarako andao tsika hivoaka fa vonina hitolo-batana any amin'ny polisy ahoana tsara hoe ry papa zany nosamborin'ny polisialina tany an-trano namany hoe rado zany tokory ze tsaroko maivamaivany ery alina zany polisy an'izany telefona ka nitsoko ny sehaka ty amboroky ilazako zany vaovao mahafaly zany vaovao mahafaly tokoa ro zany ary engany ka ho fantatra amin'izay ny toerana hitazona eny ankeriny any vero fa efa tsy androko marina matokisa efa ora viditsmonja dia ahita amin'ny vero sika fa efa eo ampanovana famitorana mafy an'le totomby hitan'iny zao ry zareo polisy ay kosa ka miasa sy te anakarena tampoko ny adala dia ny zanako ny anarany atao kidina Fréquence plus FM. kely fa aletiko mafy any amponjy iny mba manao ahoana re zay vero any tena malahelo azy mihitsy azy andro papa tena tiako ane mivadiko indro papa na izaho koa azany ka malahelo mafy an'iny vavy-tokako iny fa aleo aloha asiana fisotroana whisky kely se ampitonina ny arerahan-tsaintsika ka ity ny veranse za angary papa mikasika alcool zany ohatray azafady ry se fa ay tokoa moa tsy mety amin'ny fivavahanareo ny zava-pisotro misy alcool zay mihitsy so fa misy rahamboankazo atao amborako ato ka mety amin'se ve ty jus d'orange ty tena mety fa misaotra ry papa eny ary fa tonga vanofo ry se amin'ny anaran'ny tompo ray masina fa ngako raha mifandobera sy misotro se dia itsonan'Andriamanitra toy izany ka ho soratra ane hoe na mihinana na misotro anareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra zany tena diakona mariny serombosaka tsy mahagaga mihitsy misy miantso indray ty ry papa fa numero tsy fantatro ka namanse angamo zany fa maninona ora raisiny allo eny tompoko fa hoana zay azafady namanareo hoe fa namanareo izy zany irado tsy nampisambotra n'izany rado zany aka aza vonoina re ny vadiko fa omeko izay dadavinareo tena mariny mifona re fa mbola ry zalapaka keriny ihany ve zany eno fantatro fa tapitra an'io ny fetrandro nasianareo anomezako ilay vola ho avy ka ho avy mariny oka re fa aza vonoinareo re vero miangavy re tompoko 10 am'zato tapitrisa indray ve 10 am'zato tapitrisa
dia aiza indray ary ny toerana anaterako ilay volanareo sy akako mivadiko e. Dia amfiry izany ny fotoana any? Ary mba allo? Allo? No tapahandray ve? Fa inona lazainy teo sia? Loza ry papa fa mandrahoana amono amin'ny verondray ry zareo anio hariva. Amono amin'ny vero anio hariva hoe? Nahoana hono nasaiko ny sambonin'ny polisy rady lehibe an zareo. Tsy manaiky an'izany hono izy. Ary raha vokatra izany dia tsy 100 tapitrisa ariary intsony fa 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary ny vola tsy maintsy omeko an zareo raha mbola tiako ny ahita amin'ny vero. 50 amin'ny 100 tapitrisa hoe? Eno hoa? Tena raha ty marina. Inona ny hevitra? Tsy misy hevitra intsony fa aleo omena azy tadiaviny raha mbola tiantsika ny hahavelona amin'ny vero papa. Ary sao dia tokony ilaza amin'ny polisy ihany aloha sika mba halalana izay tokony atao e. Sady mety efa nilaza ny toerana misy ny vero ange izay rado rehefa niterendry zareo e. Sikidy ela fa moka izany papa ka tsy mahaleo ny hevitra faingana. Fa hoana ary? Aleo manina zao dia zao ny vola tadiavin'ny zareo dia aterina aingana fa raha tsy izany dia samy mamoy ny vero na zavadiny na ianao rainy. Lalina tokoa ty marina. Vola be ange izany 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary izany ry se. Zay aloha e. Ka sao mba sery fitanana malahy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny polisy ihany izy ty. Toy izay amin'ny navatotra koa noho ny fandrahoana ny tsy mataho-tody ny antsony se teo. Ka vidinaina anie ty fa tsy kilalao ry papa e. Eny e. Andeha hody aloha kiarokevitra fa tsy haiko izay tena hevitra ao ka. Aleo za andeha hitady izay fomba rehetra hitako vola na hanampy ahy ianao na tsy fa tsy fokona ho faty ny vadiko e. Zanako very seny dia ataoko akambo a. Mandehana aloha ary se raha hody fa aleo zany hanomana ny vola teritsika e. Tsy tiako sahiran-tsaina amin'izany se. Fa ho avy any an-tranonareo afaka adiny 2 eo eo. Eny ary fa misaotra anao ry papa. Ody serombosa. Ody. Mbosa. Tonga alisia. Ary tsy ato ary ve mbosa. Nefa ny varavarany ty tsy mety fa misokasoka fotsiny. Aza hitako ka nisy nakajeriny koa iny vinantoko iny marina. Mbosa. Tonga alisia. Mandrosory papa. Azafady fa mbola nisy nataoko tatsy any efitrilany dia tsy reko ny fahatongavanao. Petrapetra e. Miala tsiny fa somary mikorotana ato hatramin'ny tsy nahateo amin'ny vero izay. Ka tsy hijery ny filaminany tokantranonareo ange no atongavako fa lerisantsika e. Efa andeha haka volany amin'ny banky amatso no voasaka ny antson'ny polisy indray dia tena tsy hitako izay atao ry sea. Fa ahoana hono ry papa? Ny komisera mihitsy no niantso ahy ary niteny hoe aza maika ny hanome vola aloha nareo na dia tapitra an'io aza ny fepitoana nomen'ireo jolahy fa tsy maintsy ataonay polisy izay ampivahan'ny lehilan'ny rato ka ilazan'ny toerana hitasonany zalahany vero. Fotoana verimaina fotsiny an'ny polisy ry papa rehefa nisotro ny aleko maty ka tsy ilazany mariny rado a. Aleo ihany ho asika manatitra ilay vola sao ho ela fikeniny eto ka ho tratra ny masoandro miletika. Ndao ary sika ho any amin'ny banky e. Ary ny toerana anaterana ny volan'ny zalahy moa izany efa fantatry se. Vao teo mihitsy ary zareo nilaza tamiko ny toerana anaterana ilay 50 amin'ny 100 tapitrisa ariariko. Ay. Inoko fa ao amin'ilay toerana nolazainy no hitazomany zalahany vero. Zany ve? Dia aiza ho nyzany toerana izany? Toerana sarotra le ihany le izy a. Ary vao teo aho zao no nanao ny kisaran'ilay lalana makany sy ny endrikendrik'ilay toerana araka ny toromarik'ireo jolahy ny telefonina. Zany ve? Fa raha tiany papa ho fantatra dia ndao sika hivadika tsy anefitra tsy andinika azy. So misy olona tonga tamiko ato amin'ny salon ka manahirana. Ndao tokoa fa mahaliana azy zany ka. Kanefa aleo aloha hidiko tsara ny rideau ato amin'ny salon ato dia makao amin'ny efitrilana sika e. Zay. Ary ndao ho atsy amin'ny efitra tsy amin'izay ry papa. Ao mandrosoa fa hidiko koa ty varavaran'ny efitra ty fa aleo mandrehitra jiro tsika. Idio tokoa fa na ny rindrina aza anie hono manatsofiny. Nefa tao maizina be tsy fakahitana atao efitra ato izany fa mihidy daholo angano varavarakely ato. Tsy maninona fa aleo mandrehitra jiro ary sika. Andraso fa opiako ny interrupteur. Zay. Ndry, fa iza koa io olona mifatotra amin'ny seza sady voatapim-bavy ery an-tsotra ndry. Tovovavy izy zany. Fa izy io sia. Marina tsy hivero ty. Tena hivero. Fa ahoana zao Rombosa? Ny zanako marina. Kalma fotsiny ianao dia aza mitabataba rabainina. Basy vao fahan ty an-tanako ty. Miala aingana ianao eo akaiky mivero eo.
ay ve ka ilanona kakely sy nafinanjanako hatramin'izay e tena tsy vaniny ala ary saka manafy koa moramora kely ty vavanao fa tsy misangy rabainina za le ty tsy maintsy miteny a tena mpamosavy malemy ala ka niato an-trano reno aripaka zay fatorana ary aleo bataina sy apetraka amin'ny seza dia atao tsara fatotra sy tapenina lamba ihany koa ny vavany so miantsoantso eo rehefa mahatsiaro tena mangina kiry vero malalako fa aza monina eo a aza matahotra indri fa tsy aninona anareo mianaka rehefa azoko izay ilaiko any a saingy raha sarotra hifandaminana sy tsy manome vola izay ilaiko kosinareo dia miala tsiny a sy rehefa anio dia anio ihany dia ataoko miona ny akoatra nareo mianaka tratraorina tantara nosoratany Axiel nola loviny na Yaravi miara Besson miaraka amin'ny Daniel Fany ary Axiel nandray fotsiny nandrindra radiknika Sarobidy Stella Pana Dodosa Axiel